Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonaina amin'ity amaraina ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tomponandro indray ahafahantsika miray aminy ary ny antony ny antsointsika azy maraina dia fantaro fa mba azahoantsika hery ary mba ho feno ny fanahy masina isika aloha indirantsika ny amin'ny mofonainan'io ary dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara indresan-danitro mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitahiana sy fitantananao. Saotra Tompo izay mamelombelona amin'ny fanahinay mandrakariva. Saotra ihany koa miaro anay amin'ny ratsy. Tianay dia tianay ihany koa ny mba hitantananao anay sy hiarovanao anay hatrany ka ny teninao izay ho raisinay any ampitombo ny fanantenana izay efa ao anatinay ka tsy hanana fisalasalana izay ny amin'ny ho avy satria fantatray fa efa momba anay hatrany ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe tsy misy zavatra lafo vidy loatra ka tsy fohy omena azy. Ilaina amin'ny Korintiana 2:5-7 manao hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Amen. Ankasitrahan'i Kristy ny faniriana miredareda tao amin'ny Maria anao ny sitrapon'ny tompony. Ny ekeny dia arenan'ny fitiavana madio izay tsy azo ny mpianany sady tsy nety ho azo ny an-tsaina ihany koa. Ny faniriana tao am-pony Maria anao an'io asa fanompony io an'ny tompony dia sarobidy kokoa teo imason'i Kristy noho ny ositra sarobidy rehetra eto amin'izao tontolo izao satria maneho ny fankasitrahan'ny mpanavitra izao tontolo izao izany. Ny fitiavan'i Kristy no manery azy. Nameno ny fanahiny ny fahatsarany toetra mampanahany Kristy tsy misy toa azy. Tandindony foana ilay mpanome io ositra io. Ny asa natao amin'ny Maria ny lesona nilaina indrindra tamin'ny mpianatra ilazany aminy fa ny mahafaly an'i Kristy dia ny fanehoana ny fitiavany azy. Efa zavatra rehetra ho azy ireo izy ary tsy trapan'izy ireo fa kely sisa dia tsy ho anatrihan'izy ireo intsony koa Jesosy ary kely sisa dia tsy ho afaka n'olotra azy ny toko izay maneho fankasitrahana ny fitiavany lehibe izy ireo. Tsy azo ny mpianatra na oviana tsapany araka izay tokony ho izy ny maha-irery an'i Kristy. Tafasaraka tamin'ny lapan'ny lanitra izy, niaina tamin'ny fiainan'ny olombelona. Matetika nalahelo noho ny mpianana izay tsy nanome azy an'izay tokony ho raisiny taminy. Ny fahalalany taty aoriana dia nahafantarany ny tena dikan'ny zavatra maro tokony ho nataony ho an'i Jesosy hanehoany ny fitiavana sy ny fankasitrahan'ny fony. Rehefa tsy teo aminy intsony Jesosy dia hitany tamin'izay nazahoany naneho fitiavana azy izay ho nitondra fifaliana tao am-pony. Tsy ho nanome tsiny intsony an'i Maria izy ireo fa nanome tsiny ny tenany. Raha azony natao manko ny nanatsotra ny fanitsinitsina nataony sy ny filazana fa mendrika kokoa ny fanomezan'ny mahantra noho i Kristy dia tsapany nanaikitra azy indrindra ny fanomezan-tsiny raha napidina ny tenany tompo torotoro avy teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo. Ankehitriny dia mazava kokoa io fahabangana io nefa vitsy no mankasitraka an'izay rehetra maha-izy tokoa an'i Kristy ho azy ireo. Raha nanao an'izany izy ireo dia iseho ny fitiavana lehibe toy an'i Maria hitosaka malalaka ny fanosorana tahaka an'iny. Tsy ho lazaina fa fanombatombanana ny menaka ilay fanosorana sarobidy. Tsy tokony hisy na inona hoe verina ho sarobidy loatra omenan'i Kristy. Tsy tokony hisy fandavan-tena na fahafoizan-tena lehibe loatra ka tsy aretina ho azy satria tompontsika izy ary mendrika ny zavatra rehetra ihany koa. Iriko mba hanananao toetra tahaka ny Maria ihany koa mba ahafahanao mahatsapa fa ninonina zavatra nanantsika dia an'i Jesosy avokoa ka aoka olona malala-tanana isika indrindra ny anivon'ireny toerana izay ilana fanohanana antsika amin'ny ampandrosoana ny asan'Andriamanitra ireny. Amen. Eranay tsara indrindra an-danitro mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo mampianatra anay ary mampatsiahy anay hatrany ny zavatra tokony ho ataonay, ny toe-po tokony hanananay sy ny toe-tsaina ihany koa
dia ampio izahay mba hatsapany asarobidinao sy ny fitiavanao ary ahiankasitraka amin'ny fotoana rehetra aminaran'i Jesosy amen. Sarpiaro